Fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra izay manaraka izao ten'Andriamanitra mpitaina amin'ny alalan'ny vidéo izao misy teny Jesosy Kristy tompo anankiray izay milaza manao hoe ny Jaona toko fahaenina folo andininy fahatelo amby telopolo. Olay teny manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki fa izao efa naresy zao tontolo izao. Jesosy mivantana mihitsy no miteny sy manambara amin'izany tamin'ny mpianatra ary tena nanamafisina fa hoy izy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, dia nitohiziny izany hoe nefa matoki fa izao efa naresy izao tontolo izao. Raha lasana bavy rehetra malala ao amin'ny tompo manoloana ny toe-java-misy sy ainatsika eto amin'ny tany amamonina manerana izao tontolo izao, dia mahatsapa tokoa ny maro sy ny sasany fa mandalo ao anatina fahoriana, mandalo ao anatina hakiviana, mandalo ao anatina ady mandalo ao anatina zava-maro samihafa mifamaofao amin'ny fiainana. Ary matetika amin'ny ankapobean'izy ireny dia tsy arakaraky ny eritreretana, indraindray misy ny mahakivy, misy ny mampitanondrika, misy ny mampitomany, misy ny mahavery hevitra, ary tena misy no miaina mihitsy ao anatina hoe fahaterenany amin'ny zavatra maro samihafa mifamaofao miseho eto amin'izao tontolo izao. Androany raha lasana bavy malala ao amin'ny tompo dia mitodika amintsika Jesosy Kristy tompo amin'ny alalan'izany teniny izany mampafantatra izy ary milaza fa tena etoy amin'ity zao tontolo izao ity tokoa no ahitantsika fahoriana, ary mazava ny nambarany fa ohatrany tehiteny izany izy hoe raha mbola miaina eto amin'ity zao tontolo izao ity zany isika dia tsy tokony ataontsika mahagaga, tsy tokony ataontsika mahatalanjona, tsy tokony ho surprise amintsika ny fiainana zavatra mifamaofao mitarika fahakiviana sy fahoriana tahaka an'izany. Mahafinaritra nefa ny eto amin'ity andininy soratra masina araka ilay voasoratra tao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo ity, dia milaza Jesosy hoe nefa matoki izy fa izao efa naharesy an'izao tontolo izao. Zany teny zany raha lasana bavy dia tiana hanambarana amintsika rehetra fa ninona zavatra mety mitranga sy miseho araka ny voambara teo, dia aoka izao sy anao izay mpino manana azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany tena hoe atoky fa izy no efa nandresy zao tontolo izao. Rehefa mitoetra ho mahatoky isika dia manana fahatakarana sy fahatsapana fa inona na inona kaikan'izany ady tsy maintsy lalovantsika, na inona lalana tsy maintsy andehanantsika, na inona fahoriana tsy maintsy ampandalovana eo anatrehantsika, dia Jesosy miteny amintsika androany hoe matoky fa izao efa nandresy an'ireny. Ny any anjarantsika kristianina raha lasana vavy malala ao amin'ny tompo manaraka an'izao fandaharana izao amin'ity maraina ity, amin'ity atoandro ity, amin'ity hariva ity, na fotoana manahoana na fotoana manahoana ianono azo afatra izao, dia mijanona sy mitoetra mahatoky foana. Androany Jesosy tsy mitady zavatra betsaka amintsika, androany Jesosy tsy miandry zavatra betsaka amintsika, fa mampafantatra antsika sy mamerina amintsika indray izy fa ity zao tontolo izao ity dia efa natokana mihitsy, ity zao tontolo izao ity dia efa naseho mihitsy fa hitsangam-pahoriana, fa hisehony zavatra manano sarotra, hisehony zavatra mety andreraka fo, hisehony zavatra mety ampitanondrika sy hakivy mihitsy. Fa ny tenin'Andriamanitra ho amintsika amin'ity maraina ity ny tenin'Andriamanitra ho amintsika, ho antsika zay rehetra manday an'izao vidéo zao dia hoy Jesosy amintsika androany hoe matoky fa izao efa naresy zao tontolo izao. Ny anontaki ny tompo amintsika raha lasana bavy malalaka dia isika manana fahatokiana aminy, satria izy no efa tia antsika ary izy lefa mandesy zao tontolo izao, izy ny tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Aleluia.
voninahitra ho azy rery any samy mahery tompoko